amin'ny fofen'ny fifaliana no iarabako atsika menaka mpanaraka ny fandarana indray a impact amin'ity fotoanan'io mahafinaritra be ty a inoko fa ndray zavatra ndray fahasoavana avy amin'ny tompondray tsika menakavy misy an'izy mianaka reto manoloana atsika eto ny tena marina moa zany misy efa mianaka izy no eto fa mandeha tsikelikely eo ihany angamba satria tsombo ny toerana amiarabanao ny anabavy de izy moa ny anarana manona fiadanan'ny tompo aminao pasteur dia manona ny fiadanan'ny tompo ihany koa amintsika rehetra izay manaraka amin'ny fandaharana ny anaranao moa rasoa velona anary félicité ny tena anarako a fa raha vavlisy ny fahafantarana maro anahy ny zanakao izy ny anara iaina iaina faly mandray anareo mianaka misy zavatra say nataon'ny tompo ranabavlisy sy ny zanakao iaina azonao tantaraina daholo ve ny andohany ny nanomponareo ny tompo sy ny inona natonga anareo ny vavaka inona reo fahasoavana efa nataon'ny tompo fanafana nataon'ny tompo teo amin'ny tokantranonao sy ny akonanao ny anabavlisy eny tompoko nisy fotoana indray andro tao anatin'ny tokantrano a nanana olana be aloha zay tao anatin'ny tokantrano taona 2 zay no vita no nanomboka ny vady dia tamin'ny taona 2010 narary ny zanakay Lamatoa dia rehefa nijereny izy azy io zany a ohatrany hoe nanomboka nalemy zany ny tongony ny andohan'le aretiny aloha nisy vay dia feno vay nanomboka ny tongotra ny tanana ny rehetrarehetra vatandray manontolo feno vay dia rehefa nitenen'ny olona zany hoe tsy afaka io raha tsy fito andrasana nefa ny fito mitombo ihany inona le fito le vay hoe tsy afaka raha anaky fito vomijanona dia nefa nitapitra ny fito mbola mitoy ihany le izy taty aoriana moa rehefa afaka ihany le vay fa nanomboka narary amin'izay izy narary dia tena natao ny fitsaboana rehetrarehetra hatramin'ny fidirana hôpitaly fa tsy sitrana izy dia tamin'izany izy fotoana tena hoe vadika nalemy izy tsy afaka nitsangana tsy afaka mipetraka dia teo nanapahana hevitra hoe ndroso tato amin'ity trano fivavahana ity dia rehefa nivavaka tato zay a nalemy tanteraka zanakareo tamin'izany eny tompoko firy taona izy tamin'izany 6 taona izy tamin'izany classe de 8e izy tamin'izany dia izy ndray tsy na hoe malemy be hoe eo tanteraka fa misy fotoana ohatra miataka kely le aretina dia mitsangana izy mandehandeha kely eny dia avy indray miverina fa rehefa nanomboka ny vavahana izy a dia tsy afaka nitsangana intsony fa ohatrany hoe arakaraka ny vavahana ohatrany vao maika ny enahery le aretina tao anatiny zany fa ny zavatra nafinaritra nefa nisorana ny tompo a rehefa niditra tato zay dia 3 andro nanaovana délivrance anazy fotsiny dia nanomboka mivoaka le aretina dia fomba fivoahan'le aretina teny eny amin'le nisy vay rehetrarehetra teny zany a nivoahana tolatrondro misy tolatrondro mivoaka misy any amin'ny tongony faladiany any atapindohany tena hoe tena tolatrondro hoe afinanana io zany tolana le maranitra be reny tena le ohatrany hoe tolatrondro tilapialy avinanana reny tsisy maratra eo tsisy maninona fa izy fotsiny mahafantatra hoe misy zavatra hivoaka zany dia tonga dia mipotra ho azy eo le izy dia nandritry ny ray volana azy tapany a voaka foana le tolatrondro fa izy nefa marary ihany izy marary dia tamin'izany ara moa ny bebe ny teny taminay hoe ela loatra le fanasitranana ozy izy fa alao izy hoentina any ambany vohatra dia zay moa nanapa-kevitra hoe rehefa ndroso tamin'io zay dia aleo zay ho amin'io ihany izy nentina mbavaka izy nentina mbavaka dia nisorana ny tompo fa teo amin'ny ray volana azy tapany teo nanaovana délivrance anazy afaka tanteraka izy ary hatramin'izao tsy miverina tsy le aretina dia le vay rehetrarehetra mihitsy zany nivoahany zay le tolan'izao eny tompoko ohatrany hoe dia nareo hoe tsy natao ohatra tsy niororo hoe inony tya satria raha azoko tsy dia fahita dia rehefa sotomina ve le tolana dia hitanareo lava mihitsy le tolana sa fohifohy le tolana sa tolana manahoana le izy le izy tsy hitanay fivoahany fa le izy efa mivoaka dia mitsatoka eo no hitanay zany hoe izy zany mahatsapa hoe misy mangididy marary dia eny no ohatrany hoe misy olona misitony dia tonga dia niteny izy zany indray fa misy miala dia jerenao dia efa io fa mitsatoka ohatrany hoe any amin'ny lamosina na etapindoha na ety amin'ny tarehy dia tolana lavalava mihitsy le izy tena tolatrondro dia délivrance iny natao dia tonga dia afaka délivrance io ihany dia tena hoe afaka izay rehetrarehetra izay dia nanomboka nandeha izy dia sitrana tanteraka
dia afaka tanteraka izy saorana ny tompo zany dia ino no naresy lahatra anareo rehetrarehetra hoe aloha manolo tena mivavaka amin'izay ino na tonga ny resy lahatra dia tao anatin'izany indray zay a toy satria tao anatin'izay taona zay rehefa niteraka anazy zay niteraka anazy voalohany a dia nanomboka nitadiny zaza faharoa dia nanana problème foana amin'izay a isaky mitondra voka satria vao manana dia manomboka marary dia feno fito volana ny zanako dia lasa foana dia natao any amin'ny couveuse izy teraka izy teraka normal tsisy hoe zavatra hafa fa velona tsara teraka fito volana teraka fito volana fa tsy azo foana tsy azo inefatra be voka fa tsy azo foana dia niteraka anazy ary moa zany za efa nitenen'ilay dokotera satria niteo alohany zany teo amin'ny tapabolana nitaizana teo amin'ny 10 jours teo le zazy dia maty ihany dia niteny ana le gynécologue tamin'izany hoe ianao izy tsy afaka miteraka normal intsony fa trano zanako mihitsy izy tsy mahatazona an'ilay col anao mihitsy izy tsy mahatazona zaza intsony fa ianao tsy maintsy atao cerclage du col ina le cerclage du col vao mananjanaka zany ianao dia tonga dia fatorana ny trano zanaka ao dia tsy afaka mivoky ny zaza iny izay natao tamiko dia tao anatin'izany nanaiky izay zany nanaiky anatanteraka an'ilay izy fa tena hoe fahoriana tena efa mivavaka fa tsy mbola tato fa tany amin'ny fiangonana Rahavavy dia efa mba manaraka Delivrance tany ihany tamin'izany dia tena hoe fahoriana tena tsy mahazo manao ninina fa tena hoe oli marain'ny andro parivy ny andro ary tena tsy mahavita na dia hoe mamafa trano raha tsy vitako tamin'izany na dia hoe manasa ny atina akanjoko aza tsy vitako tamin'izany fa tena hoe marary tena hoe marary dia misaotra ny tompo aloha fa teraka somatsara izy dia taorianan'izay zany zay dia nanam-pikasana satria efa roa zany zanaka hiditra ato amin'ny vahoana oloko izay niditra tato izay dia hoe andao tsika tsy maintsy mbola hiteraka fa andao anaraka Delivrance koa dia nanaraka Delivrance teny foana zay nanaraka Delivrance teny foana dia nitoe zaza dia safidy amin'izay zay hoe tsy nampanafody tsy hanao ninina fa nanaraka Delivrance dia tonga ny fahafito volana enim-bolana indray fito volana ankivo dia najanoko le Delivrance za zany efa tena nieritreritra hoe efa tsapako ny hery atao anaty hoe salama hitako hoe hafa mihitsy aho zany dia kananjy moa zavatra nitranga feno fito volana ankibo dia teraka indray fa ny zavatra nafinaritra isaorana an'i Jesosy fa ato moa le zazakely ato izy zao tonga ato fa velona somatsara izy tsy maty tsy naninona ny olona rehetrarehetra efa niandry dia efa tsy mamono telefona izay raha misy vaovao sy ny sisa ohatry efa miandry hoe ho lasa indray izy satria fito volana fa isaorana an'i Jesosy fa efa folo taona izy io amin'ny tokovoninahitra raha azoko zany dia nisy fotoana tena hoe nisy karazana ozona mihitsy namatotra ny kibonao dia inefatra ianao zany a no be voka dia fito volana dia votsina foana le zaza dia maty daholo re zaza efatra teraka izy velona fa maty izy avy eo le voalohany ihany zany no dia ianao nivavaka no nazahoana ny ty ankiray ty nazahoana ny ty anankiray ty misaorana ny tompo zany mitohitsika ao anatin'izay ny témoignage na impact zay a inona ny fahasoavana hafa akoatran'izay rehetratreny anabavilisy nataon'ny tompo teo aminao sy ny akonana tao anatin'izay koa zay a 2004 niditra hôpitaly vato 2004 nanomboka teo dia niditra hôpitaly foana zay mifandimby loha zany zay telo mianatra satria tamin'izany mbola telo dia 2004 na 2011 a polopolo niditra hôpitaly zay tao an-trano tena nisy saiko tao anatin'ny fito taona tao 2004 jusqu'à 2011 fito taona teo zany dia tena mangataka amin'i Jesosy Jesosy tena leo amin'ity hôpitaly ty fa mba hafao amin'ity a dia tamin'ny 2011 io zany niditra hôpitaly izy 2009 aloha zany fin d'année 2009 teraka le zaza faharoa dia feno ray volana sy tapany izy a dia nahitana herin'io tena efa ngeza be le herin'io dia kivy be hoe Jesosy ahiditra hôpitaly iray zany amin'ity zany ity dia kinanjo moa narary le zana le zokony dia nidelivrena teny le zokony a dia ohatry ny nanjavona ho azy le herin'le zany nefa le dokotera zany efa niteny hoe tsy maharitra roa taona fa tena grave be fa tena ngeza be
fa isorana an' jesosy fa tsy hita ho azy le izy rehefa tena mivavahana zany le zazalahy teo iny le zokony ay le zokony ay dia izy no afaka izy le zokony mety may ambavaka fa izy afaka ho azy le herni le herni tao nefa ny herni ny lalàna ny raha tsy didina tsy afaka zay zany ny ara-tsientifika zay dia nefa nanjavona hatramin'izao le izy nanjavona nanjavona na natao asoavana ary izy dia tany amin'ny dokotera no natao dia misy an'le visite médicale iny fa tsy nahitana na inana iny zay moa tsy niteny hoe misy an'izao io manana dossier ohatr'izao izy azy io fa tsy naneny tsisy olana hatramin'izao dia hatramin'izao tsisy tsony le fivitosana verina tsony le tena miracle zany ry ava zany tsara ihany ny afantarantsika izay izany fahagagana sy fahasoavan'ny tompo zany fa araka ny tenin'ny anabavy-lisy teo hoe tao anatin'ny fototaona dia miditra hôpitaly miditra hôpitaly fa ndimba miditra hôpitaly talohany vavahanareo zany zay fidirana hôpitaly zay talohany vavahana isanandro hôpitaly manangom-bola ho an'ny hôpitaly impolo miditra hôpitaly nareo tao anatin'izay impolo miditra hôpitaly zay dia io zaza voan'ny heriny eo fa saika ny heritseretan'ireo didiny efa nisy fotoana zay nandeha pédiatre dia tonga dia nalefa ny chirurgien hoe tonga dia miditra zao ty dia le tao amin'ny chirurgien zany momba ny teny hoe mbola kely loatra izy satria ray volana sy tapany un mois 22 jours izy tamin'izany hoe mbola kely loatra fa leo mena fanafody kanefa ozy izy nareo mila mailo fa mety hotorana tamiko izy fa ty aretiny ty ozy izy tsy levina fanafody tsony fa isorana an' jesosy fa levina jesosy le izy levina heriny fivitosana be reny tena hoe magaga ny tompo tsara jesosy manasitrana ny tompo voninahitra ho an'i jesosy fa dia ratsorina dia fiainam-pahagagana ny fiainanranabavy-lisy hatramin'ny nanomponany tompo dia iny akoatra zay rehefa nandeha moa le hôpitaly nandeha ny hôpitaly dia sorana ny tompo fa nanomboka teo dia tsahatra koa le fidirana hôpitaly tsy nisy tsony fa tatio arina moa raha vao nanomboka mivavaka nareo dia taonao nitsahatra ny hôpitaly fa tatio arina moa ka hafa mihitsy indray ny fidirana hôpitaly sorana ny tompo edy ina ny akoatr'izay ny ireo fahasoavana sy fitahin'ny tompo manahoana ty zazavavy ty nanahoana ina le zavatra nahazo azy sy ny aretina nahazo izy moa ny anaran'izy io amboary izy io indray pasteur izy le zaza kely teraka fito volana nisy fotoana tamin'ny volana juillet tamin'ny heritaona vidy aofo tao an-trano zay no nahatsaroko hoe ny antombohan'ny aretiny dia samy mihinana izay dia vao avy mihinana le aofo izy dia nitaraina marary vavony dia tena mitangolongoloka ohatr'ireny olon-dehibe marary vavony ireny mihitsiny dia zavatra tsy mahinana na dia hatramin'ny hoe rano ary azafady tsy mahinana na dia atao hoe rano ary tena hoe voamidina dia marary teo amin'ny herinandro teo angambany dia tena efa kivy satria tena hitako hoe tena maina le zanako zany tena tsy masaka io farilaka io no mena anazy fa tena ranona tena hoe rano zay no mena anazy nefa ny olon-dehibe io dia nisy fotoana nandeha teny amin'ny bypass zay tamin'izay anniversaire amin'ny papabe angambany tamin'izay dia nisy fiarahana amin'ny sakafo teny dia zay amin'io tsy dia le resaka fiarahana amin'ny sakafo loatra fa za zany tena mieritreritra hoe hifady hanina ho anazy dia hoe izy efa tsy mihinana raha teo koa moa dia rehefa tonga nefa le fotoana ariva iny dia raikitra le fizarana sakafo dia jereko le vary maina be loaka hen'omby sy tsaramaso ro miaraka amin'ny karoty lasa karoty manda io za ozy izy hihinana tsy mahazo mihinana ho fa tsy mety aminao za hihinana dia nalaiko le vary dia mieritreretiko hoe ho anazy zany satria hoe izy sao dia hoe simba fotsiny le vary maka anankiray neny fa ho anah io satria izy tsy matelina dia maka ray neny fa ho anah io izy dia voatery tsy maintsy naka anankiray isorana an' jesosy fa laniny le vary ray volia tonga dia sitrana tanteraka eo an' jesosy ny voninahitra tamin'izay moa ianao niteny taminay hoe nareo tokony mijoro babolombelo fa tsy mijoro honao iamboary narary be mihitsy ny kibondry tamin'izay ny vavony tamin'izay dia ahoana ny fisehoan'le aretina anazy andry atao ny vavony tena misy mitsakotsako manakitsako be dia tsy nahinakana mihitsy ndry dia tena marary le mampijaly be reny mihitsy
de indriny vavahana no nanasitrana ie sitrana indriny ina vavaka natao indriny mivavaka nanasitrana de tsy miverina tsony ie somary miverina ilay izy ny antony verena an'ilay izy a tena hitako loha hoe fotoko e satria nisy olana zay teo an-tanàna dia nakasika be anahy ilay izy a dia sorena tamin'ny olona eo satria efa fanaona dia ny trony hoe namorona trony namorona dossier tao am-bavaka manao tsenjery mihitsy ary aho ohatrany hoe vao miteny an'izao io dia ataoko an'izao vao miteny an'izao io dia ataoko an'izao dia avy eo vitako moa izay zavatra izay a miverina miarenin-jaza dia tena hitako hoe adalako ilay izy dia tena mibebaka tamin'i Jesosy a nanao izay rehetra faraheriko hoe izay fomba fibebahana azy ko natao a na fanatom-panonerana na teo anatrehan'ny tompo na teo anatrehan'ilay olona izay niadiko a dia tateo aoriana neverina ny estable ihany ny fahasalamany ny estable dia tamin'ny tapabolana alarobia teo izany hoe misy fotoana izy zany mahinam-ba le sakafo zany efa azony hohanina ihany fa le vary izy tena mbola tena tsy dia mahinana mihitsy izy zany fa isorana ny tompo tamin'ny tapabolana alarobia tao a tao anaty fotoam-bavaka izy no sitrana dia tamin'izay araza zany tena nangataka an' Jesosy mihitsy hoe Jesosy efa inona ary maninona ary ny tsy mety sitrana za mangataka zavatra fa azoko fa le zanako tsy mety azoko le fahasalaman'le zanako dia misy fotoana nasian'ny pasteur Frédéric Androzy tery aloha daholo marary dia avy eo hoe mitsangana makaty amin'ny altara zay sitrana dia tonga izy dia mitsangana dia mijoro vavolombelona dia tonga dia tsapako hoe tsy ampy fijorona vavolombelona dia misaotra an' Jesosy fa nanao tateo izy dia sitrana teo izay aleo any nararobe mihitsy indray tamin'izay nararobe mihitsy firy andro teo zany no tena namparary an'izay reto mavonjy roa andro teo izy ny tena narary be hoe ohatrany hoe nitady hiverina be le aretina zany e dia nanapaka fianarana mihitsy moa izy indray alarobia hoe aleo aloha ndry tonga dia hoentina ny am-piangonana dia aloha zay tena nanao zay vavaka fibebahana zay no tsy tena tsapana hoe le nisy zavatra tsy nety zay no nahatonga an'le izy no teo koa le tsy fahaizako manome voninahitra an'Andriamanitra zany satria ianao efa niteny tamina hoe ray aman-dreny lehibe zao no niteny hoe mijoroana reo vavolombelona dia za tsy nanao dia vao vita koa moa ilay izy dia tonga dia niteny pasteur Frédéric hoe midirina impact dia tonga dia mivaly be ilay fanontaniana hoe tsy ampy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra dia normal be ilay zavatra sorana ny tompo zany ry havana mahafinaritra ny fijoroam-bavolombelona manafaka ny tompo satria raha zany resaka rehetrarehetra ny dia hita hoe raha fijery maha-olombelona dia hoe aiza ny tany aleha inona no atao raha ny zavatra nahazo andranam-bavolisy sy ny akonana zany dia efa tsy takatry ny saina fa tao aloha ny fahafahan-jaza hoe afa-jaza efininefatra maty foana ny zaza efininefatra tsy nety nahazo zaza tao ny aretina hernia tao ny aretina ao anatin'ny vavony tamin'ny zanany vavy a tao ireo karazana asany devolo tamin'ny zanany lamatoa hoe mivoaka taolana ny tenany ray manontolo a mivoaka taolana tsy mbola nisy olo loatra zany a fa dia hoe mahafinaritra fa mahery ny anaran'i Jesosy ary tao amin'i Jesosy rery ihany no nanafaka izany aretina rehetrarehetra zany amin'ny akapobeany anabavolisy ahorina ny fiainana le miaraka amin'i Jesosy a ny fiainana amin'ny akapobe amin'izao fotoana zao soa ihany efa nafantatra an'i Jesosy pasteur tena mandinika amin'ny fiainako indraindray dia tena hoe makasitraka fotsiny misy fotoana dia tena hoe makasitraka an'Andriamanitra raha indray satria raha jereko raha nandinika amin'ny fiainako taloha ampitahaiko amin'ny ankehitriny samy hafa betsaka inona ny afatra mety azo ampitaitsika amin'ny mpijery ny fandara ay mbola misy afatra alefaso azy dia tonga janvier 2021 nanomboka mivoaka ny volanay dia mivoaka apahany aloha fa tsy hoe izy rehetra dia rehefa nivoaka le vola dia namitana an'le finition an'le trano le iny nandoavana trosan'olona nandoavana ny écolage rehetrarehetra sy le trosa le tamin'le tamisy tany amin'ny hôpitaly dia nandoavana ny écolage n'le ankizy satria ny ankizy zany nampianarina fotsiny fa tsy nandoa écolage lany le vola teo zay nefa tena nanam-pikasana hoe anao trano hoe sitrany ohatrany hoe mba ahafahana manentsina amin'ny banga zany hoe ho ampanofaina zay indray aloha tsy manofa trano fa zay fa manana trano ipetrahana hoe ahafahana manentsina amin'ny banga teo tena tonga saina hoe Jesosy ahoana zany ny atsasabola lany
ny trano tsy mitsangana dia tonga ny andia amin'ny faharoa tamin'ilay vola dia efa nanomboka ny resaka tamin'ny maçon aloha izany hoe zao maçon zao ny zavatra kasaiko atao sy ny sisa dia efa raikitra ny amin'ny maçon dia voaziko ilay vola dia tato aminao no vantana voalohany mbola aty aposiko izany ilay vola fa za tsy miteny hoe misy vola aty amiko dia teo dia niteny anao hoe pastera tsofrano afahanao trano dia ianao moa niteny tamin'izay hoe za niady mifototra dia misaotra anao fa tena tonga ianao dia rehefa tonga tao ianao dia niala teto amin'izay mivavahanao niala teto dia niantso an'ilay maçon dia ozy izy hoe ohatrany tsy mety fa alao atao fototra vato ny volako amin'io kely dia tsy maninona raha ozy izy dia vato ny tonga aloha tao an-trano io tena hoe fiainam-pahagagana fiainanay tamin'ilay nanao an'ilay trano dia rehefa naorona ilay trano dia tonga ianao ny adiny fototra dia mivavaka ho an'ny maçon dia ny zavatra nampahagagana loatra ny hoe nahatsarainy ilay izy ny tariny aloha nefa volako kely ny tariny ty ozy izy miampy ato dia ty miampy ato fa lasa lalana fotsiny ny tanàna andry dia le fototra koa izy tsy mba miteny anao hoe fototra vato fa mila zao kay mbola mila fasika be dia be mila vato kely mila vy mila soma tapitra tao anatin'ny fototra le volako jesosy inona ny ataoko lasa nakaty am-piangonana za juska tonga ty am-piangonana ianao miakatra eo amin'ny altara dia miteny raha anao trano ianao fototra ka hoe mieritreritra nisy rihana fototra vato atao voalohany mividiana vato malao dia tonga dia ohatrany tonga dia hoe aikay tsy diso akay izay fidialisy nefa za fa tena nieritreritra ohatry nefa nampangainy dia vola hoe zany ka adaladala loatra vola kely io nefa zany ny atao kanjo nandray faminaniana tamika hoe fototra vato atao voalohany raha anao trano ianao dia nisaotra ny tompo fa vita aloha iny dia nandeha teny tapitra amin'izay ny vola zany voatsangana ny trano vita ny tafo ny trano ny hitatra ny beany natsarainy vita fototra vato ny karamany koa tsy maintsy ny tombo dia lany le vola tsisy finition intsony dia tonga teo amin'izay dia teo indray nivoaka zay vao nivoaka ny pension anay dia mba nisy an'lera kely ny pension anay tena kely tena juste hoe le zanako anankiray mianatra amin'ny université fotsiny mandany anazy dia iny rappel kely iny no namintanay an'le finition dia teo amin'izay nitendray le raitapo amiko hoe efa samy manana trano tsika izao fa aleo samy manao WC any an-trano vita le WC dia nateriko taty aminao ny nateriko taty ny ambom-bola hoe sady tsy mahavita ninona moa le izy hoe jesosy dia ozy izy taminao tamin'izay pastera jesosy mahita amin'ny fiainanay fa ateriko aty ty ataoko sacrifice finition amin'io tsisy tokotaniny taorinan'izay nanokatra lalana ny tompo voninahitra ho anazy nahita fahitapity zay voninahitra ho anazy vita soma tsara ny alalina tamin'ny finition zay hoan'ny jesosy ny voninahitra lamina amin'ny fiainana amin'izao tena hoe misaotra ny tompo pastera tena hoe ho anazy ny voninahitra fa raha ny deparanay hoe taorinana nafatesan'ny vadiko ohatrany hoe tena tafalatsaka anatin'ny lalina mangitsikitsika zay satria sady trosan'olona mavosa ny fahasalamana nefa amin'izao tena milamina tanteraka sorako an' jesosy ho anazy fahasalamana sitrana tsara salama tsara tsy narary vavonontsony ty narary tsony le heriny iny anjavona nanjavona tena hoe akoatran'izay tena hoe miara-miasa amin'ny tompo zany zay tsy miferitraina tafantatra tsara tsy miferitraina mihitsy anisan'ny lakile anareo le miara-miasa amin'ny tompo mamehoan'i jesosy tena lakile ary hitahiny tompo anareo ary tsapanareo tsy kambotsy fa manana an'andriamanitra inona ny afatra farany anabavilisy mba ampitaina amin'ny reto pijery reto le afatra ho antsika aloha dia afatra roa angamba ny tiako lazaina voalohany ho antsika mpitondra tena sy kamboty za zany tena miteny amintsika hoe ankasitrao ny toerana nametrahan'Andriamanitra anao aloha ankasitrao ny afatra faharoa ho antsika zanak'Andriamanitra amin'ny fanomponan'Andriamanitra ny ady tsy maintsy misy ary ny ady tena betsaka indraindray tena hoe mifanesisesy foana fa ataovy tsapanao foana hoe velona ny Andriamanitra ivavahanao tena ataovy tsapanao foana hoe misy fanatrihan'Andriamanitra ny fiainanao fa rehefa tena eo amin'ny fanatrihan'Andriamanitra ny fiainanao voadinganao daholo ny sakana rehetrarehetra dia mahaiza makasitraka an'Andriamanitra amin'izay rehetra hitondrano ny fiainanao dia tahiny Jesosy daholo sorana ny anabavilesy sy ny akohonana izay fijoroana vaviny sady nandraisana lesona
tsy hoe fahagagana sy fanasitranana fotsiny fa nisy zavatra maro zay nandraisantsika lesona hotahiny tompontsika menakavy ary mino fa ny fotoana laninao nijerena an'ity fandarana ity dia tsy hoe nijery fotsiny ianao fa nandraisanao lesona ary nanova ny fiainanao any izany fijorona vavolombelona izany dia hotahiny tompony anabavy Makasitraka tompony etahiny Jesosy dia aza memotra iverindalana azumenao any afizay anjaranao tasumiatanandro nanjara lovanao mba tsisy aka